Fahombiazana ny asan'ny tetikasa Arena Voajanahary sy Kijana Mamokatra izay eo ambany fiain'ny Ministeran'ny Fambolena sy ny Fiompiana miaraka amin'ny Ministeran'ny Tontolo Iainana sy ny Fampandrosoana Lovainjafy ary novatsian'ny Darwin Initiative avy any Angletera vola tao amin'ny Tangorombohitra Masifa Itremo faritra Amoronmanihy nandritra ny 3 taona 2024 hatramin'ny 2024 ny asany satria resaka fiompiana ombony natao ho fanatsarana ny famokarana ronono sy ny taranak'omby ary koa ny resaka fahatavizan'ny omby zany dia azo lazaina fa nisy fetraka tamin'ny fiainan'ireo mpisitraka izay nanaraka an'izay teknika fanatsarana fiompiana omby izay ny tetikasa dia ny omby moa zany dia tsapan'rareo fa niteraka isa-taona ny omby dia teo ihany koa ny famokarana ronono zany dia tena hoe nisy fiakarany tokoa hatramin'ny hoe 3 avo eny raha oharina amin'ny teo aloha dia ny omby koa zany na dia amin'izao vanim-potoana maintany ary dia ampy foana ny sakafon'ny omby zany dikan'izay afaka miasa tsara ireo olona dia afaka mamokatra ny omby. Ho an'ireo mpisitraka ny tetikasa dia azo tsapahitanana ny vokatra azo. Nisy nitsaikefa maromaro satria nampianatra izy ireo ohatra fotsiny raha tsy laza-bitrevia hoe ohatra hoe ny fanaovana vilimaina, ny fanaovana otrobilina, ny fitarisizana resaka amin'ny lolo sy ireo tahona fambolena zany hoe faika mpamokatra izay efa avy anarana ohatra tamboanjo, tsaramaso, soja sy ny tariny. Isaorana nisy ny tetikasa nampianatra nanao an'izay zavatra zay dia aka amin'ny akabeazany zany zao satria nisy eo amin'ny 30 tafo ny tokantrano natao taty amin'ny faritra Amboripotsy dia hita hoe tena misy fivoarany tanteraka ary na eo amin'ny vokadronono aza satria le ensilage natao eo koa zany somary misy fangaro sira moa izy io dia somary lasa mampisotro rano matetika ny omby dia hitana fa na ny vokadronono aza dia mba misy fitombona dia omby gasy aza no ompiana ty satria zay koa moa zany nitetika an'zareo hoe io omby gasy io no tena hatsaraina dia tena hita hoe azahoana ronono hatrany amin'ny 3 litra 4 litra. Ny tsara ny taranaky ny omby gasy sady matavy ary afaka miteraka isa-taona ireo omby vavy noho ny fahampian'ny sakafo. Vokatry ny fampianareo mpahazo tombotsoa ny teknika fambolena villa eny amin'ny Kijana toy ny fanaovana villa maina, otrobila mandritra ny maintany. Azo antoka ny sakafon'ny omby. Voafehy ihany koa ny fitantanana ny Kijana sy ny fifehezana ny afo ateraka ny toro-tanety. Ty zao ny Kijana ny ombinay mpiambana ty atao aminay ety dia misy fotoana iakaranay ety hijerevanay hoa inona aby ny karazam-bozaka misy ato amin'ilay Kijana dia mamatatra an'izay agnay mpiambana manontolo ao no nahalalànay hoa ty ny sakafon'omby tena farany tsara sy misy vitamine tsara ho ny ombinay. Misy an'izay atao hoe bozaka danga amin'le danga zay le izy vao matsoratsoraka vao manomboka misonitra vao tanora dia jinjana ho an'ny omby dia azo hoan'ny maitso azo anaovana vilimaina koa. Manatanteraka ny paikady efa napetraka ny Ministeran'ny Fambolena sy ny Fiompiana ny amin'ny fanatsarana ny fiompiana omby izao ezaka izao ary mifanindran-dalana amin'ny tanjon'ny fahavitantena ara-tsakafo napetraka ny filohan'ny Repoblika Andriamatoa Andry Rajoelina. Ny antony nataon'ny tetikasa dia fanatsarana fitantanana ny resaka bozaka sy ny tanety sy ny Kijana mba ho sakafon'ny omby zany dia sady miaro ny tontolo iainana le izy no ihany koa manatsara ilay fiompiana dia zay moa no naterana ny fisaorana sy fakatelemana ireo partenaire rehetra ny RBGQ sy ny mpamatsy vola ihany koa ny jery manokana izay lafiny fanatsarana ny sakafon'ny biby izay indrindra moa amin'ny alalan'ny zavatra misy ety fotony ahatra misy Kijana ety fotony ihany mbola manantena ny fiaraha-miasa izay maharitra sy anitarana ity tetikasa ty satria hita hoe azon'ny mpahazo tombotsoa tena tombotsoa tokoa ilay sady afaka tantanana maharitra ihany koa. Nisy ny fanolorana maro-pakasitrahana ireo mpahazo tombotsoa 30 mianadahy tao Amboripotsy distrika Anambady Finandrahana noho ny fanatrehany ny fiofanana momba ny fiompiana omby sy fitantanana ny Kijana ary tafiditra ao anatiny ny fifehezana ny afo amin'ny toro-tanety. Tamin'izao fifarana ny tetikasa izao ihany koa no namindrahana ny fitantanana ny asa ho an'ny fikambanana mijoro izay anohy ny ezaka efa vita teo aloha tao amin'ny Tangorombohitra Itremo toy ny fanolorana ny omby miisa 10 sy ny toeram-piompiana modely.